Alleluia. Alleluia. Dia faly miarabantsika rehetra indray a tonga anatin'izao fotoana izay ahafahantsika indray a miaraka miombom-bavaka eto amin'ity toerana ity. Amen. Amen. Ao tsara avianareo aloha androany. Mino fa salama tsaka ianareo na tsy salama moa zany fa tonga eto a fa mino fa eto ny tompo a, eto izy ampahery a, eto izy amangy a, eto izy a hiasa indray a amintsika tsiraray avy a dia manantena azy isika amin'ity fotoana androany ity. Amen. Mino fa manantena ny tompo ianao androany a izay tena hiteny amintsika manambara ny fony amintsika indray amin'ity andro androany ity a ary matotonga eto isika dia fantatro hoe manana planina ary manana drafitra manokana ny tompo a dia andao tena anana isy fiandrasana manokana ao anatintsika ao a anantena ny tompony amin'ny zavatra rehetra izay ho ataony a dia ndao tsika hitsangana amin'izao fotoana izao hitsangantsika dia miaraba anareo izay manaraka mivantana koa ity fotoana androany ity a dia tahaka anay izay mino fa ho tahiny tompo eto amin'ity toerana ity a ho tahiny tompony fananay a dia hitanareo manokana koa ny tompo androany. Ndao tsika hivavaka dia ndao tsika hidera azy androany a, ndao hankalaza azy androany a, ndao hanome voninahitra azy androany a fa tsara ny tompo. Alleluia. Raha eo mankasitraka feno anao izahay a misaotrany amin'ny fahasoavana izay mbola menao anay indray a ahafahanay miditra eto amin'ny fanatrehanao indray amin'ity maraina ity a mankasitraka anao izay tompo satria fantatray fa ianao ilay Andriamanitra iray izay mitaona anay eto amin'ity toerana ity androany. Ianao ilay Andriamanitra iray izay malala ary mahita raray avy androany a mafantatra indray ny ao am-ponay a mafantatra indray ny zavatra mety mandalo eo aminay tsiraray avy a ary mino Andriamanitra fa fotoana ray indray androany itenenanao, fotoana ray indray androany tena isandratanao amin'ny avy indrindra indray tompo a dia tompo tena aoka ianao hikasika, aoka ianao hamangy, aoka ianao hiasa indray aminay tsiraray avy a ary manantenanao izahay, miandry anao izahay, sokafo ny fonay tsiraray avy androany Jesosy a raha andreanao izahay, raha hideranao izahay nao anay izay manaraka mivantana izao fotoana izao aka dia nao Andriamanitra tena hita manokana ny fanahy tsiraray avy amin'ny anaranao Jesosy Kristy avy any Nazareta no anaovana anandratana an'izany vavaka izany mankasitraka Jesosy eo. Alleluia. Amen. Alleluia. Ndao tsika tiaka mafany tompo a dia ndao hidera azy androany a ndao hankalaza azy. Alleluia. Masina, 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 masina itu pujitu uang magic uderainya magic asara sana magic asara majaki masina 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 itu pujitu magic uderainya magic akalasana magic kasalachai majakisa terau 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 terangnya narani terau asal jatuh majaki terau 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 terangnya narani
mandraky masina 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 niku pujitu tua Meji uderaina Meji angkarasaina Dedicasana chai mandraki Asa le temps flou pour faire non joint Terau 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 nyanarani Terau 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 Asa jatuh mandraki Terau 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 nyanarani Alléluia. Teneno akaikinao velona ny tompo e. Amen na. Ndao ratsika amiredony zany io zany androany hoe velona ny tompo androany dia mbola nandratra fiderana ho anazy antsika. Amen na. Chani faneva Fana desi ni fasani Felunari tu Felunari tu Felunari tu Felunari tu Namuti Namuti ate susi Najaku chani rani Chani faneva Fana desi ni fasani Felunari tu Felunari tu Felunari tu Felunari tu Felunari tu Felunari tu Another Chani faneva Another Chani faneva Fana desi ni fasani Felunari tu 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 Felunari
If I let snow, if I let snow, Ele faz sana, if I let snow, if I fate sana, aquele dia não, ele saca na idade, cabo fena, anja kisa, fena é nosso sol, fena manja kisa, fena é nosso sol, aju fena manja kisa. Andiamo a cicciare parantane. Andiamo a cicciare parantane. Jesu no panta, andiamo a cicciare parantane. Jesu no panta, andiamo a cicciare parantane. Jesu no panta, Jesu no panta, mi panta. Cicciare parani. Panzaka kwenu tu. Enao Jesosy le mpanjaka mendrika fideranay. Alleluia. Mandraky Zayana. Panjakana. Sandratsika antompon-tanatsika androany dia araka nambatsika hoe ny lanitra.
à jamais tu seras, à jamais tu seras, l'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux, t'adorer toi seul, à jamais tu seras, à jamais tu seras. L'agneau sur le trône, je fléchis mes genoux. Pour t'adorer toi seul, Majaki Zayana, Majaki Zayana, laisse-moi fidèle à ton pot, Banzakanai ton pot, Banzakanai ton pot, Aurenuni fiandiana, Aurenuni fiandiana, Carità cana sai verso tubo di tuera, Aurenuni Misy tompo ray sy tompo ny toeranao androany. Apetraka eo amin'ny toeranao ianao androany Jesosy. Ianao ihany Jesosy no mendrika hoterenay androany. Zao rehetra zao Jesosy dia manandratra fiderana ho anao Jesosy. Ny aminay rehetra tompo dia manandratra fiderana ho anao androany Jesosy. Ianao tompo ray sy ny fiderana ho anao Jesosy. Alléluia, 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 alléluia. Lei voce
Je suis perdu sans toi. Je suis perdu sans toi, Seigneur. Oui, Seigneur. Milano m'affiato. Federazione. Milano m'affiato. Federazione. Il tuo Federazione.
sainao dia tatiana. Então figura na nabara e aleluia.
Are you Lord God Almighty? Worthy is your land, worthy is the land. You are holy, yes you are holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the land, worthy is the land. Amen. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship You, Lord. Oh, bless the Lord, bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul, worship His holy name. Sing like never, sing like never before. Oh, my soul, Lord, I worship Your holy name. Beautiful, bless the Lord, bless the Lord, oh my soul. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Lord, Lord, I worship Your holy name. Yes, I worship Your holy name. D'autres qui arrêtaient comme font tout pour toi. Alléluia, alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Voninahitra ho an'ny tompo a Nos cœurs sont tellement reconnaissants. tena hoe feno fankasitrahana Ce fotsika que Jésus a fait pour nous. ny amin'ny zavatra nataon'i Jesosy ho antsika. Amen. Amen. Pour moi et toi. Ho anahy sy ho anao Il nous a libérés de la prison, nanafaka antsika tany amin'ny fatotra izy a de cette chair. tamin'ity nofo ity Et il a mis son esprit en nous. dia nametraka ny fanany ao anatsika. Et mes frères et sœurs, cela me dépasse. Dia raha vavy sy anadahy tena mihoatra anahy le izy. Et c'est pour ça que Paul, il priait, il disait, Dia izay mampatonga hoe rehefa mivavaka Paoly dia zao nolazainy a je prie Seigneur que tu ouvres les yeux de mon cœur, de mon intelligence, hoe mivavaka tompo aho mba ho sokafanao ny mason'ny foko sy ny fahalalako afin que je puisse voir ta gloire, comprendre cette gloire. mba ahafahako mahita ny voninahitra ao sy mahatakatra ny voninahitra Amen. ao. Amen. Comprendre cet héritage. Mba hatakatra an'izany Amen. lova izany. Et souvent, mes frères et sœurs, on doute Dia indraindray isika raha vavy sy anadahy dia misalasala parce qu'on voit notre pauvreté, on voit nos manquements, on voit notre besoin. satria tsika mahita ny fahantratsika ny tsy fahapiatsika sy ny zavatra ilaitsika. Mais le Seigneur a mis son esprit en nous. Fa ny tompo a dia nametraka ny fanahiny ao anatsika. Paul a dit, mais qui c'est qui va me délivrer de ce corps de chair? Paul dia niteny hoe iza moa ny hanafaka amin'ity tena nofo ity Parce qu'il y a des choses que je veux faire, satria misy zavatra tiako mais atao je a n'arrive pas à faire.
fa tsy vitako le izy. Il y a des choses que je ne veux pas faire, mais je me trouve à faire ces choses-là. Dia misy zavatra tsy tiako atao fa lasa manao an'le izy anefany. Et c'était un cri du cœur du frère Paul. Dia tena hoe antsoantso tao anatin'ny fony Paul zany. Amen. Amen. Et c'est notre cri aujourd'hui. Dia izay koa ny antsoantsontsika androany. Parce que quand on continue à lire dans Romains 8, Satria tsika rehefa mamaky eo amin'ny Romana toko fahavalo la parole de Dieu nous dit il y a plus de condamnation maintenant. dia ny ten'Andriamanitra dia miteny hoe tsy misy fanameloana tsony Amen. ankehitriny. Amen. Il n'y a plus de condamnation. Tsy misy tsony Pour toi, fanameloana. ma soeur, pour toi, ma soeur, il n'y a plus de Ho anao condamnation. rahavavy, ho anao ranadahy, tsy misy Alléluia. fanameloana tsony. Alléluia. Quand le Seigneur nous regarde, il ne nous regarde pas dans nos faiblesses. Ary ny tompo rehefa mijery antsika dia tsy mijery antsika ao anatin'ny fahalementsika. Mais quand le Seigneur nous regarde aujourd'hui, il voit la justice de Jésus. Fa rehefa mijery antsika izy ankehitriny dia mahita ny famarinan' Jesosy. Amen. Amen. Quand Dieu, ton Père céleste, te regarde, Rehefa mijery anao ndray ianao any an-danitra, il ne te voit pas avec tes luttes, tes problèmes, tes manquements, dia tsy mahita ny tolona sy ny olanao sy ny tsy fampiny eo aminao izy. mais il voit la justice que tu as reçue de Jésus. Fa hitany ihany fanamarinana izay fandraisinao avy amin'ny tompo fa amin'ny Et Jesosy. j'aimerais juste partager un petit verset avec vous parce que ça travaille mon cœur vraiment. Dia te hizara teny kely aminareo satria tena niasa tao anatiko ilay izy. Le Seigneur parle à nos cœurs au travers de sa parole. Ary ny tompo dia miteny amintsika amin'ny alalan'ny teniny. Et il ne faut pas avoir peur Dia tsy tokony atahotra isika de passer du temps dans la parole. ny andamy fotoana ao amin'ny tenin'Andriamanitra Parce que le Seigneur veut parler à nos cœurs. satria ny tompo dia te hiteny amin'ny fotsika. Et il utilise sa parole pour parler à nos cœurs. Dia izy mampiasa ny teniny mba hiresany anatin'ny Le fotsika. Saint-Esprit utilise la parole pour parler à nos cœurs. Ary ny fanahy masina dia mampiasa ny teny mba hiresany amin'ny fotsika. Et c'est pour ça que l'ennemi veut nous garder éloignés de la parole. Dia izay mahatonga amin'ny fahavalo te hanalavitra antsika ny tenin'Andriamanitra. Ah, on est fatigué, on n'a pas le temps, on a trop de travail, trop de soucis. Reraka tsy manam-potoana ntsony be asa be be olana be Mais c'est dans ce moment-là que le Seigneur veut parler à notre cœur. fa amin'iny fotoana iny mihitsy nefa ny te hiteny amin'ny fotsika ny tompo. Et on veut entendre de la part du Seigneur, ouvrons notre cœur à sa parole. Dia te hianao feon'ny tompontsika dia ndao hanokatra ny fotsika amin'ny teniny. Et je suis dans Éphésiens 3, Ao amin'ny Efesiana toko fahatelo verset 17. teny 9:17. La parole de Dieu nous dit, Dia izao lazainy tenin'Andriamanitra amintsika hoe en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. mba hitoeran'i Kristy ao am-ponareo amin'ny finoana. Amen. Amen. Comment est-ce que Christ habite dans nos cœurs? Ahoana moa ny ahafahan'ny Kristy hitoetra ao anatin'ny fotsika? C'est parce qu'on a reçu l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas? Satria tsika nandray ny fanahy masin'Andriamanitra sa tsy izany? Afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, Ka hamaka sy orina mafy amin'ny fitiavany ianareo. quand la présence de Jésus est dans notre cœur, Ary rehefa ao am-potsika ny fanatrehan'i Jesosy le Seigneur veut se révéler à notre cœur. dia ny tompo dia te hiseho amin'ny fotsika. Il veut révéler son amour envers nous, Te hanambara ny fitiavany amin'ny fotsika Amen. izy. Amen. afin qu'on puisse comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Mba ahaizanareo mba amin'ny olo-masina rehetra ny ahafantatra tsara izay sakany sy lavany ary ahavony sy alaliny ary alalan'ny fitiavan'i Kristy izay mihoatra noho ny fahalalana mba hamenona anareo ho an'ny fahafenon'Andriamanitra rehetra. Et mais quand je lis ça, mon cœur est testé. Dia rehefa mamaky an'io dia tena hoe voazaha toetra ny foko. Est-ce que je permets à Dieu d'exprimer son amour dans ma vie? Tena hoe mamela ny tompo aneho ny fitiavany eo amin'ny fiainako ve Et c'est tellement facile de garder l'amour de Dieu que pour nous, ary tena mora ny miazona ny fitiavan'ny tompo atsika rehetra. on se sent sécurisé parce qu'on sait que Dieu nous aime. Ary tena hoe mandry fahalemana isika satria hoe tiatsika ny tompo. Mais mon challenge et ton challenge, Fa ny fanamboahany sy ny fanamboanao c'est qu'on arrive à exprimer l'amour de Jésus dia ny ahafahantsika maneho ihany koa ny fitiavan'i Jesosy. Amen. Amen. l'un envers l'autre. Amin'ny samitsika. Vous savez, ça dit ici, il faut que
Paul nous exhorte de comprendre avec tous les saints. Donc nous tous, on doit saisir cela dans notre cœur. Ary Paul dia mampirisika antsika hoe eo amin'ny hoe ahaizanareo mba amin'ny olo-masina rehetra, zany hoe tsika rehetra zany. C'est des richesses incompréhensibles à notre pensée humaine. Ary tena hoe arena tsy takatra ny saina maha-olombelontsika le izy. Est-ce que vous croyez que le Seigneur veut exprimer son amour au travers de vous aujourd'hui? Nareo ve mieritreritra hoe ny tompo dia te haneho fitiavany amin'ny alalanareo Si vous androany? croyez que Jésus vit en vous et qu'il veut exprimer son amour envers quelqu'un d'autre, levez votre main. Raha ohatra tsapanareo hoe tianareo Jesosy dia te haneho fitiavana ny hafa amin'ny alalanareo dia atsangano ny tananareo. Certains ne sont pas trop sûrs que vous avez l'amour de Dieu en vous. Ary misy tsy mahazo antoka hoe ao anatiny fitiavan'i Jesosy. Mais l'amour de Jésus est réellement en vous, mes sœurs et mes frères. Fa ny fitiavan'i Jesosy dia tena ao anatinareo raha vavy sy anadahy. Et c'est vrai que notre chair, c'est toujours un obstacle. Ary tena marina mihitsy hoe misy sakana foana ny fotsika. Et c'est pour ça qu'on prêche la puissance de la croix de Jésus. Zay mampatonga antsika mitory ny herin'ny filazantsara ny hazo fijalian'i Jesosy. Mais le but ultime du Seigneur, Fa ny tena tanjon'ny tompo ambony indrindra afin qu'il soit glorifié, dia mba omena voninahitra qu'il izy. soit glorifié dans cette église, Tena omena voninahitra izy ato amin'ity c'est fiangonana qu'on ity. puisse porter son amour Dia ahafahantsika mitondra ny fitiavany l'un envers l'autre, amintsika samitsika, mais envers ceux du dehors également. fa amin'ny any ivelany koa. Amen. Amen. Je vais m'arrêter là, Ahitsany eo aho. mais je voulais simplement partager. Le Seigneur, vraiment, mettez ça sur mon cœur, Fa ny tompo tena hoe nametraka izay tao anatin'ny foko qu'il veut m'emmener et qu'il veut nous emmener un chacun de nous ka hoe te hitondra anay izy dia hitondranao, te hitondra antsika tsirairay avy dans une autre dimension, any dans une autre dimension, amin'ny toerana ambony hafa kokoa indray, de connaître son amour ahafantatra ny fitiavany et d'exprimer son amour. sy izahara ny fitiavany na ny eo ny fitiavany. Amen. Amen. Et c'est comme ça que le Seigneur crie, c'est comme ça que Jésus habite avec foi dans notre cœur. Dia ohatr'izay ny toeran'ny Kristy ao am-potsika amin'ny finoana. Attendons-nous à des miracles. Ary andaontsika hiandry fahagagana. Attendons-nous à des miracles. Andaontsika hiandry fahagagana. Amen. On s'attend à des miracles. Miandry fahagagana ve On isika? s'attend à des miracles, ma sœur, Miandry fahagagana ve isika ravavy? pour cette église, Ho an'ity fiangonana ity, pour cette ville, ho an'ity tanàna pour ity, ce pays. ho an'ity firenena ity. Alléluia. Alléluia. On rend gloire à Dieu Dia averitsika amin'ny Jesosy pour sa voninahitra grâce au milieu de nous. ny amin'ny fahasoavany eo Amen. anivontsika. Que le Seigneur soit béni. Dia Amen. terena ny tompo. Amen. Alléluia. Amen. Tsara ny tompo dia miarabantsika izay mety mbola vaozao vao tonga teo mbola tsy afaka narabaiko teo moa zany tsy narabaiko teo dia mino fa nahery sady isika. Amen. Mino fa mampahery atsika ny tompo ary mampivisika atsika hatrany ny tompo mba andeha lavidavitra hatrany ary androso hatrany hatrany ao aminy dia dotsika hatrany eo fitiavan'ny tompo indray amin'ity marain'ity dia ameo an'ny tompo isika amin'izao maraina izao mino fa tsy misy manery atsika fa ao am-pontsika ny fanjakan'Andriamanitra dia izay zavatra nomeny tompo atsika zay no hanomeza atsika azy satria hoe mila vola ny tompo fa tiany tompo isika andray anjara amin'ny asany. Amen. Ao koa tsapatsika tsiraray avy fa mpiara-miasa amin'ny tompo isika eto amin'ity toerana ity tsy hoe andeha hivavaka fotsiny amin'izao ary izaho mijery koa no mety hoe tena tia kely ity fotsiny nge ny ananako hoe fa Andriamanitra tsy mijery ny abeany na ny abeny na ny akeliny fa ny ao tena mifotsika nijeren'Andriamanitra dia andao hanome ho an'ny tompo ary Andriamanitra koa manome voan'ny mpamafy ka raha nanome voantsika ny tompo dia andao tsy hohanina daholo ilay voa rehetrarehetra fa andao hamafy an'ny tompo androany amin'ny fahalalahana tanteraka tsy misy faneriterenana dia kely akory ary fa mino hoe tiatsika Andriamanitra dia te hitian'ny tompo koa tsika ary te
itiako satria mbola betsaka ny asan'Andriamanitra, betsaka ireo olona izay mbola mila ny filazantsara, dia amin'ny alalan'ny zany famafazantsika zany koa no ahafahan'ny Tompo amikasika azy ireny. Dia ndao andrositsika ny meo an'ny Tompo amin'ity maraina ity dia mangataka hira amin'ny fitera. Makasitraka feno anao izay mavay anao amin'izao fotoana izao dia aoka tena ho tany tsara tokoa ianao androany aniriny ny tenin'Andriamanitra izay ampitany Tompo aoka tena hiala ny fahazarana rehetrarehetra amin'ny fandrenesana ny teny fa manakambara aminao ny Tompo amin'ity maraina ity indray raha eo makasitraka feno anao izay dia tena homano ny fonay androany Jesosy mba tena andray izay teny avy aminao indray izay fa safidinao efa nomaninao indray ho anay tsirairavy izanizy zay eto amin'ity toerany androany Tompo dia taio ny teny androany, taio ny mpanomponao dia aoka ilay osotro ny fananao Andriamanitra ray anositra ny mpanomponao izay nambarany teny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Alléluia. Alléluia. Bonjour à tous. J'espère que tout le monde va bien. Amen. 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 Ouais. Il y a quelqu'un qui est là pour la première fois aujourd'hui? Nous voulons vous accueillir si vous êtes là pour la première fois.
dia te handray anareo zay raha ohatra ka hoe androany nareo vao tonga eto a Il n'y a personne? tsy misy ve Ok. Bienvenue à tous en tout cas. dia tonga soa atsika rehetra na izany ary Et bienvenue aussi à notre sœur Véronique Laos, dia tonga soa koa no aniranaba Véronique Laos a qui est de passage et qui est ici avec nous depuis ce matin. zay mandalo eto zay mandalo a fa tonga eto amintsika izy amin'ity maraina ity Elle est miaraka ici amintsika pour son travail. momba ny asany atongavany eto a Et voilà. Voilà tout ce que je peux dire. Bienvenue ma sœur. tonga soa ranabavy Alléluia. Alors, c'est vraiment merveilleux de se retrouver dans la présence du Seigneur. tena hoe mahafinaritra ny tonga eo amin'ny fanatrehan'ny tompo a De retrouver les frères et les sœurs ny mifankahita amin'ny ralasanabavy et de servir ensemble, n'est-ce pas? sy miaraka manompo sady zany Amen. amen Nous allons parler aujourd'hui d'un sujet que nous connaissons très bien. iresakitsika androany a momba naloha hevitra zay fantatsika tsara Nous allons parler du pardon aujourd'hui. iresaka ny famelan-keloko tsika androany Certains diront peut-être que oui, on a déjà parlé de ça. mety misy teny hoe efa andresaka an'izany any atsika e Mais Pierre a dit qu'il est bon fa ozy izy petera hoe tsara de rappeler certaines choses, hoe bien qu'on le sait déjà. hoe mahasoa ny teny averina dia efa fantatsika ary zany Dans 2 Pierre, chapitre 1, zany hoe amin'ny petera faharoa a toko voalohany 2 Pierre, chapitre 1, et le verset 12. petera faharoa 2 Pierre 1, 12. petera faharoa a toko voalohany andiny faharoa amby folo Il a dit, voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous le sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. koa zoto mandraka riva ampatsiaro anareo ny amin'izany zavatra izany aho na dia efa fantatrareo azy ka efa naorina tsara amin'ny fahamarinana izay efa ao aminareo eo aminareo L'objectif de rappeler les choses qu'on connaît, selon Pierre, ary ny tanjona ampatsiahivana zavatra izay efa fantatsika araka petera c'est pour que nous soyons affermis dans la vérité. dia mba ahafahatsika miorina tsara ao amin'ny fahamarinana Nous avons besoin d'être affermis dans la vérité. ary tsika dia mila miorina tsara ao amin'ny fahamarinana Nous n'avons pas seulement besoin de connaître la vérité, tsy hoe mahafantatra fotsiny ny fahamarinana mais nous avons besoin d'être affermis dans la vérité. fa mila miorina tsara ao amin'ny fahamarinana Et pour isika être affermis dans la vérité, dia mba ahafahatsika miorina tsara ao amin'ny fahamarinana il est avantageux pour nous dia tena hoe mety ho atsika de nous rappeler certaines choses. raha ampatsiahivina zavatra isika C'est ce que Pierre nous dit. dia izay no lazay mipetera amintsika Et le Seigneur lui-même a dit dans Jean chapitre 13, ary ny tompo tenany mihitsy ary dia miteny ao amin'izany toko fahatelo amby folo a Jean chapitre 13 et le verset 17, dia ny andiny fafito amby folo il a dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. raha fantatrareo izany dia sambatra ianareo raha manao izany Donc si nous savons les choses, si nous savons la vérité, zany hoe raha mahafantatra zavatra tsika raha mahafantatra ny fahamarinana on sera heureux, dia ho sambatra mais isika pourvu que nous pratiquions la vérité que nous connaissons. fa raha manao an'le fahamarinana zay fantatsika Donc il n'est pas question d'avoir une connaissance intellectuelle des choses. dia le izy zany tsy resaka fotsiny hoe matakatra ara-tsaina amin'le zavatra mahafantatra Il n'est pas question d'avoir une connaissance intellectuelle de la vérité, tsy resaka hoe mahafantatra ara-tsaina fotsiny ny fahamarinana mais de vivre cette vérité. fa tena hoe miaina azy amin'ny fahamarinana zany Parce que nous sommes appelés, selon ce que Paul a dit, satria tsika dia natsoina araka ny tenenin'ny paoly nous sommes appelés pour être des ambassadeurs du Christ. natsoina itsika mba ho iraka kristy C'est quoi un ambassadeur?
inona moa zany hoe iraka izany? Un ambassadeur, c'est quelqu'un qui représente soit un royaume, soit un pays, Zany une iraka, nation. iraka izany a dia olona iray a izay maneho firenena anankiray. Il n'est pas là seulement pour porter une étiquette d'ambassadeur, Ary izy tsy eo a mitondra ny anarana fotsiny hoe iraka, mais il amène les valeurs du pays ou de la nation qu'il représente. fa mitondra ny amin'ny le toerana izay niaviana izy. Donc si nous sommes appelés pour être des ambassadeurs du Christ, Fa itsika raha natsoina ho iraka Kristy a, cela veut dire que nous sommes appelés pour représenter Christ sur la terre. dia itsika zany a dia natsoina mba haneho an'i Kristy ety ambonin'ny tany. Nous sommes appelés pour apporter les valeurs de Dieu dans le monde. Ary tsika dia natsoina hitondra ny an'Andriamanitra eto amin'izao tontolo izao. Nous n'avons pas à nous identifier au monde Ary tsika dia tsy tokony hanahaka an'izao tontolo parce izao, que nous ne sommes pas du monde. satria tsika dia tsy avy amin'izao tontolo izao. Nous sommes appelés à porter les valeurs de Dieu, la piété dans le monde. Fa natsoina itsika nitondra ny toe-panahy araka an'Andriamanitra eto amin'izao tontolo Nous izao. avons été élus, nous avons été choisis pour exprimer Christ dans le monde. Ary nofidiana itsika mba haneho an'i Kristy eto amin'izao tontolo izao. C'est cela un ambassadeur. Ary izay ny atao hoe maso ivo. Amen. 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 Donc c'est très important que nous connaissions ce que c'est que le pardon. Dia tena hoe zava-dehibe ny ahafantarantsika hoe inona ny atao hoe famelan-keloka. Mais nous serons encore plus heureux si Fati- nous pratiquions cette vérité que nous connaissons. Fa tena hoe ho sambatra kokoa itsika raha manao an'ilay famarinana izay fantatsika. Beaucoup de chrétiens répètent la prière, Ary betsaka ny kristiana mamerina an'ilay vavaka. soi-disant dominicale. Le vavaka isan-kalahady. Ils font ça comme une sorte de répétition. Hoe averimberina ilay izy zany. Et on arrive à un moment où on dit, pardonne-nous nos péchés comme nous avons pardonné ceux qui nous ont offensés. Mamerina an'ilay vavaka hoe mamelany elokay tahaka izay nanao ratsy taminay. Ce n'est pas une prière que le Seigneur nous a donnée pour répéter comme des enfants à qui on donne des récitations à l'école. Tsy hoe nomeny tompo antsika izany vavaka izany mba ho averimberitsika tahaka ny ankizy manao tsenjery any am-pianarana. Ce n'est pas une prière qu'on doit répéter à chaque fois qu'on finit une réunion ou un message ou je ne sais pas quoi. Ary le izy tsy hoe vavaka averina rehefa ohatra hoe tapitra ny fotoana na hoe tapitra ny hafatra. Mais il y a une signification profonde à travers cette prière. Tena misy dikany lalina amin'ny izany vavaka izany. Mais aujourd'hui, on va prendre seulement un point Fa androany de cette itsika prière. dia andray teboka iray fotsiny amin'io vavaka io. Là où le Seigneur a dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ilay teboka ilay niteny Jesosy hoe mamelany elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Vous savez ce que nous sommes en train de dire lorsque nous répétons ou nous disons cela. Je répète encore, ce n'est pas une prière à répéter en tout cas. Fantatsika ve zany zavatra tenentsika zany rehefa mamerina an'io vavaka io tsika averika any hoe tsy hoe vavaka verina fotsiny le izy a. Cela veut dire, Seigneur, regarde comment moi je pardonne. Hoe milaza hoe tompo ajery hoe mamela eloka a. Et c'est de cette manière que je te demande de me pardonner moi aussi. Dia amin'ny alalan'izany ihany koa ny angatahako aminao mba hamelanao ihany koa. Pardonne-moi mes offenses comme Hoe mamela ny eloka tahaka. je pardonne aussi les autres. Tahaka ny amelako ny hafa. Donc c'est de la mesure dont je mesure aux autres que tu vas me mesurer. Zany hoe tahaka ny fatra hamarako ny hafa ny fatra hamaranao ihany koa. C'est du jugement dont je juge les autres que je te demande de me juger. Ary ny fitsarana izay ataoko ny hafa ihany koa no ny angatahako aminao hitsaranao ahy. Donc de la manière dont nous jugeons les autres, ou plutôt nous pardonnons les autres, Zany hoe ny fomba izay amelantsika ny hafa c'est ainsi que nous demandons au Seigneur de nous pardonner. dia ohatr'izay ihany koa ny angatantsika amin'ny tompo amelany atsika. Arrêtons-nous un instant pour nous examiner nous-mêmes. Ary ndaontsika tena hoe hijanona kely dia handinika ny Que tenatsika. chacun fasse un petit scanner de son cœur.
Ary ny tsirairay a samy andinika ny fony pour daholo voir est-ce que je pardonne comme je veux que le Seigneur me pardonne. dia eritreritra hoe mamela heloka ave za ka tahaka ny hoe itiavako amelan'ny tompony heloko. Est-ce de la manière dont je veux que le Seigneur me pardonne que moi aussi je pardonne mon prochain? Ny fomba amelako heloko ave a tiako tahaka ny amelan'ny tompony heloko. Bien souvent, j'entends des gens dire oui, j'ai pardonné, mais je n'ai pas oublié. Matetika maheno hoe misy olona miteny hoe efa namela fa tsy adiniko e. Quand on pardonne, on oublie. Fa rehefa mamela dia manadino. Michée, chapitre 7. Ao amin'ny Mika 7. Mika toko fafito. Michée, chapitre 7, on va lire les versets 18 et 19. Mika toko fafito andiny fafito falo ambin'ny folo sivy ambin'ny folo. Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Il aura encore compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Iza no Andriamanitra tahaka anao izay mamela heloko sady mandalo ny fahadisoany sisa amin'ny lovany, tsy mitana fahatezerana ho mandrakizay izy fa tia famindram-po. Amindra fo amintsika indray izy ka nitsakitsaka ny fahotantsika eny arinao amin'ny ranomasina lala ny fahotany rehetra. Quel Dieu est semblable à toi, a dit Michée. Iza ny Andriamanitra tahaka anao izay no lazay Mika. Il y a beaucoup de dieux dans ce monde, Ary betsaka ny Andriamanitra eto amin'izao tontolo izao. mais notre Dieu, Fa ny Andriamantsika nul n'est comparable à notre Dieu. dia tsy misy azo ampitahaina Nul n'est semblable à notre Dieu. tsy misy ampitahaina amin'ny C'est un grand Dieu. Andriamantritsika fa tena Andriamanitra lehibe. Lui seul peut pardonner Ary izy ihany a no afaka mamela ny fahotantsika helokontsika. lui seul Izy rery peut pardonner nos péchés. no afaka mamela ny fahotantsika. Et quand il pardonne, Ary rehefa mamela izy a il oublie. dia adino le izy. Il ne dit pas j'ai pardonné, mais je n'ai pas oublié. Izy tsy miteny hoe namela a fa tsy adinoko le Mais izy. quand il pardonne, il oublie. Fa rehefa mamela izy a dia adino le izy. Amen. Amen. Sommes-nous de ses enfants ou non? Oui ou non? Fa tsika ve zana sa tsy zanany? Amen. Amen. Mais parfois nous rendons notre Père avare. Fa indraindray isika dia manao andrayntsika ho mahihatra. Nous avons besoin de sa compassion, de sa grâce, Mila ny famindram-pony sy ny fahasoavana isika, mais nous sommes avares pour user de la compassion et de la grâce envers les autres. fa tsika nefa mahihatra aneo an'izany famindram-poa sy fahasoavana izany Nous amin'ny voulons hafa. que Dieu nous comprenne, Ary tiatsika ny tompo mba azo atsika, qu'il use plus de grâce envers nous, mba haneo ny fahasoavany amintsika izy qu'il nous pardonne, amela ny helokontsika mais izy. envers nos prochains, Fa tsika kosa nous voulons manoloana ny utiliser hafa plus de jugement. dia te hitsaratsara Nous voulons les kokoa condamner. te hanameloka azy ireo Nous isika. avons du mal à les pardonner. Ary tsika dia tsy mahavita mamela ny heloka izy ireo. Sommes-nous des enfants du Père? Zanak'indray ve isika? Si nous sommes les enfants du Père, Fa raha zanak'indray nous isika devons avoir les vertus de notre Père. dia tokony manana ny toetra ny Nous raintsika zany devons isika. aussi savoir pardonner comme le Père nous pardonne. Dia tokony mahay mamela isika tahaka ny amelan'ny ray atsika izany. Amen. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Manaiky an'izay daholo isika. Parce que Michée nous dit, Satria Mika dia miteny amintsika hoe il aura compassion de nous. Verset 19. amindra vo amintsika indray Il izy mettra sous ses pieds nos iniquités. ka nitsakizaka ny fahotantsika. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Eny arinao any amin'ny ranomasina lala ny fahotany rehetra. Il mettra sous ses pieds
nos iniquités. tena hoe anitsakitsaka ny Il fahotatsika va izy. écraser, il écrase nos péchés. Tena hoe hitsakitsahno ny fahotatsika. Notre ennemi, c'est le péché. Ny fahavalontsika dia ny ota. Beaucoup de gens sont liés par le péché. Ary betsaka ny olona izay voafatotry ny Mais le fahotana. Seigneur a triomphé sur le péché. Fa ny tompo dia efa nandresy ny fahotana. Il nous a pardonné. Dia namela antsika Et izy. c'est pour cela Dia izay qu'il miantona nous hoe demande, nous aussi, hoe mangataka de amintsika ihany koa izy pardonner a, les autres. mba hamela ny hafa. Et en pardonnant, Dia rehefa mamela on isika oublie. dia adinotsika le izy. Beaucoup de chrétiens Betsaka ny kristianina sont comme des zombies. dia ohatran'le Vous connaissez ce que c'est que les zombies? fantatrareo hoe zombie tsy maty Les tsy zombies, velona ils ont zany. plein de plaies, ils sont tellement, ils ne peuvent pas marcher. Ny zombie dia tena hoe fenifery izy tsy afaka mandeha fa Ils veulent marcher, mais ils n'arrivent pas. te andeha izy fa tena tsy afaka. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont des zombies spirituels. Fa ny be dia be any kristiana zay zombie ao Ils amin'ny ont ara-pana. beaucoup de blessures dans leur cœur. Tena hoe feniratra ny fony ireo. Ils amènent beaucoup de passés qui les chargent. Dia mivesatra ny lasan'izy ireo zay Ils manavesatra ne azy. peuvent pas avancer. Dia tsy afaka mandroso izy. Et ils se demandent pourquoi je n'arrive pas à avancer. Dia manontany izy hoe fa maninona tsy afaka mandroso. Parce qu'ils portent des fardeaux. Satria izy dia mitondra zioka. Ils sont comme des zombies. Ils ont des blessures, ils ont des fardeaux, ils ont des problèmes. Ils ont un passé. Feniratra izy fenivesatra izy misy ny lasany Et ils n'arrivent pas à avancer. dia tsy afaka mandroso izy. Comment on peut avancer avec des fardeaux? Ahoana moa ny ahafahantsika mandroso raha misy vesatra amintsika? Comment on peut avancer avec son passé? Ahoana ny ahafahantsika mandroso miaraka amin'ny lasantsika? Vous savez, lorsque les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte, Hitanareo nefa niala tany amin'ny tany Egypte ny zanak'Israely ils ont beaucoup amené des richesses de l'Égypte dia nitondra harena be dia be avy any Egypte izy ireo pour aller à Canaan. mba handeha ho any amin'ny tany Kanana. Mais personne n'a fait entrer à Canaan même une aiguille venant de l'Égypte. Fa tsy nisy natafiditra na dia singam-panjaitra ray nefa tany amin'ny tany Kanana izay nentin'izy ireo avy any amin'ny tany Egypte. Tout a péri dans le désert. Fa ringana tany amin'ny tany efitra daholo Mais il y a izy. eu une nouvelle génération. Dia nisy taranaka vaovao Et c'est cette nouvelle génération dia io taranaka vaovao io qui est entrée dans la ville de Canaan. no niditra tao amin'ny tanànany Kanana. Tout ce qu'ils ont acquis en Égypte, Izay azon'izy ireo rehetra tany amin'ny tany Egypte ils ont tout abandonné dans le désert. dia navelan'izy ireo tany amin'ny tany efitra daholo. On a acquis beaucoup de choses dans le monde, Tena hoe be dia be ny zavatra nyraisintsika teny dans amin'izao nos fotoana familles izao. respectives, Tany amin'ny fianakaviantsika dans notre tsirairay, culture, teo amin'ny kolontsaintsika, dans beaucoup de choses. tamin'ny zavatra be Mais dia nous be. avons besoin de jeter tout ça dans le désert Fa mila avelantsika any amin'ny tany efitra daholo zany et nous laisser transformer dia hoe avelantsika ovaina pour isika entrer dans la nouvelle Jérusalem que le Seigneur nous a mba préparée. ahafahantsika miditra ao amin'ny Jerosalema vaovao izay nomany tompo atsika. Nous avons besoin d'abandonner notre passé. Ary tena mila avelantsika ny lasantsika. Amen. Amen. D'oublier nos blessures. Tokony adinotsika ny ratratsika. Ah, un tel m'a fait ceci, un tel a dit cela. On a besoin de relâcher tout cela Ianona nanao an'izao anà, ianona ny teny an'izao anà. Pour Fa pouvoir- tokony hoe avotsitritsika izany zavatra rehetra pour izany pouvoir avancer, frères et sœurs. mba ahafahantsika mandroso raha lasana bavy. Amen. 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 Car si quelqu'un est en Christ, Satria raha misy olona amin'ny Kristy il est une nouvelle créature. dia olona vaovao Toutes izy. les choses sont passées. Ary rehefa lasa ny zavatra On taloha oublie. adiny. Amen. Amen. Puisse le Seigneur nous aider Tena hoe ny tompo ane hanampy atsika pour pouvoir avancer. mba ahafahantsika androso. Vous savez, le manque de pardon, Hitanareo ny tsy fahampin'ny famelana c'est un venin mortel dia tena hoe pozina mahafaty qui nous pique nous-mêmes. izay manindrona atsika. Nous nous faisons du mal nous-mêmes. Ary isika dia mandratra ny tenantsika On ne ihany. peut pas avancer. Tsy afaka mandroso On ne peut isika. pas grandir Tsy afaka mitombo parce que isika. nous nous faisons du mal nous-mêmes. Satria isika dia mandratra ny tenantsika. On devient hypocrite. Dia lasa mpiatsara velatsia isika.
On voit un frère, une sœur, mahita rahalahy isika mahita on a anababy quelque isika chose contre lui ou contre elle, dia manana alahelo on le amintsika cache dans le cœur dia afentsika anatin'ny fotsika izany et on fait le baiser de Judas, dia manao ny oriko jodasy isika mais dans le fond, fa ny ao anatin'ny il y fotsika a un venin. dia misy poiziny. C'est triste et c'est grave, frères et sœurs, Ary tena mampalahelo ny zava-dozy zany raha lasaina bavy de continuer à porter ce fardeau. ny mitohy a mitondra an'izany vesatra izany. Le Seigneur nous appelle, frères et sœurs. Fa ny tompo any dia miantso antsika raha lasaina bavy Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. hoe mankanesa ty amiko aho ianareo izay miasa fatratra sy Et je vous mavesatra donnerai du entana repos. fa zany me anareo Le Seigneur veut tsara. nous libérer, frères et sœurs. Ny tompo a te hanafaka atsika raha Il lasana veut nous bavy libérer de tout joug. te hanafaka atsika amin'ny zioga rehetra izy. Parmi ces jougs, c'est le manque de pardon. Ary ao anatin'izany zioga izany a ny tsy fisian'ny famelana. Le pardon, ce n'est pas une option. Hein. Ary ny famelana dia tsy safidy akory Pour nous, les enfants de Dieu, ho antsika ce n'est zanak'Andriamanitra pas une option. dia tsy safidy le izy. Si je veux être pardonné, Raha ohatra ka te hamela te ho je voafela dois pardonner. dia mila mamela. Amen. Amen. Parfois, on a tendance à se dire, bon écoute, oui, je pardonne, Indraindray isika dia miteny matetika hoe zange mamela e. mais on ne confesse pas. Fa tsika dia tsy mangata-pamelana. Tsy Parfois, on mitsotra. n'ose pas parler, on n'ose pas dire la vérité. Indraindray isika tsy mahavita miteny tsy mahavita miteny marina Et on fait du cinéma. dia manao fihetsiketsiana isika. On fait semblant d'être en règle avec son frère ou avec sa sœur. Modomody hoe tsy solana amin'ny rahalahina ny anabavy Mais au isika. fond, il y a un cancer qui ronge. Fa ao anatin'ny fotsika eo nefa misy io mamiadana Vous azy savez, efa c'est très mihinana important antsika. de se parler dans la vérité. Fa hitanareo indraindray tena mila miresaka ao anatin'ny famarinana C'est pas isika. dans un esprit de condamnation ni de justification. Ary tsy ao anatin'ny fanany fanamelohana na fanamarinantena Mais on se parle dans l'amour. fa tena hoe mifampiresaka amin'ny Et fitiavana on se dit la vérité. dia mifampiresaka amin'ny famarinana. Vous savez, quand on se parle dans la vérité, Hitanareo rehefa miresaka ao anatin'ny il y famarinana a des isika jougs qui s'enlèvent. dia misy zioga izay miala. Si certaines choses ne sont pas mises sur le tapis, Ary raha ohatra misy zavatra tsy ampiariariana tsy avoaka il y a des choses qu'on essaie de cacher, de camoufler. misy zavatra izay ezahantsika ho afenina. Vous savez, il y aura un moment où ces choses reviendront à la surface. Dia hitanareo izy fotoandra ny zavatra fentsika ireny hivoaka Ils nous reviendront en mémoire. dia ho iverina atsiaro an'izany isika. Et quand ça refait surface, Ary rehefa mivoaka on izany va essayer d'être un peu diplomate dia hiezaka isika hanambomboatra ny pour ne fitenitsika pas blesser. mba tsy handratrana. Mais derrière le dos du frère ou de la sœur, Dia nefitsika ao ambadika leralana on le continue à anabavy parler du frère ou de la sœur. dia mitohy miresaka momba anazy Ça, c'est de ihany. l'hypocrisie, frères Dia et izay no sœurs. atao hoe fiatsaram-belatsira lasaina bavy. Nous avons besoin d'être sincères et francs et directs. Fa mila isika tsotra mahitsy Nous parler dans la vérité, dia miresaka ao anaty dans famarinana la grâce, amin'ny fahasoavana. sans aucune condamnation, Tsy misy fanamelohana. sans aucune accusation. Tsy misy fanamelohana. Comme ça, Ary amin'izay ce qui a à régler, on le règle. izay tokony ho alamina dia Et alamina. on est en paix les uns avec les autres. Dia milamina amin'ny fotsika amin'ny tsirairay Il n'y a avy. pas de place pour Mihavana amin'ny l'hypocrisie. tsirairay Il avy. n'y a pas de place pour l'hypocrisie dans l'église du Seigneur. Fa tsy misy toerana ao amin'ny fiatsaram-belatsia ao amin'ny fiangonana. Le Seigneur a besoin d'une église pure et sans tache. Fa ny tompo dia mila fiangonana madio sy tsy misy pentina. Amen. 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 La religion amène les gens à faire semblant. Ny fombafomba-pivavahana dia mitondra olona hanao modimody. On paraît pieux, Mody manana toe-po araka an'Andriamanitra, mais au fond, on trimballe des bagages vraiment pleins de condamnation. dia nefa ao anaty ao tena mitondra entana feno fanamelohana.
Le Seigneur nous appelle, frères et sœurs, à nous débarrasser de tous ces fardeaux fa ny tompo tena miantso antsika rahalasana bavy analan'izany vesatra ao amintsika zany qui nous empêchent d'avancer. izay manakana antsika tsy handroso. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a des gens qui n'ont pas pardonné ou qui ne pardonnent pas. Za koa reto zay tsy miteny hoe nisy olona zay tsy mamely eto a. Mais vous vous rappelez ce que j'ai dit en introduction? Tadidinareo ve ny teneniko tany amin'ny voalohany a Il est bon pour nous de nous rappeler certaines choses. hoe tsara ho antsika ny ampatsiahivina zavatra sasasasany C'est salutaire pour nous. fa tena hoe famonjena ao Parce que antsika le pardon, ce n'est pas l'affaire d'un jour. satria famela kelo ka dia tsy hoe andro anankiray ihany akory C'est pas qu'un jour j'ai pardonné et ça s'est arrêté là. hoe ndray andro aho efa namela elo ka dia mijanona eo ilay izy Le pardon, c'est quelque chose qui doit nous accompagner chaque jour. fa ny famelan-kelo ka dia tokony miaraka amintsika isan'andro Tous les jours. isan'andro Tous les jours. isan'andro Tous les jours, il y a des situations. ary isan'andro aho dia misy toe-javatra Tous les jours, il y a quelque chose qui passe. ary isan'andro aho dia misy zavatra mitranga Et je dois savoir pardonner. dia mila mahay mamela Amen. amen Tous les jours. isan'andro Comme tous les jours, je dois me repentir aussi. tahaka ny hoe isan'andro aho mila mibebaka ihany koa Amen. amen C'est pas que, non, j'ai déjà demandé pardon au Seigneur il y a 10 ans, il y a 20 ans. tsy hoe za efa nangataka famelana tamin'ny tompo a 10 taona lasa 20 taona lasa Et je suis pardonné. efa voafela Et c'est fini. dia tapitra Tant que nous côtoyons les uns les autres, fa mbola mifanerasera isika même au niveau de la famille, na dia eo anivon'ny ankonana entre mari et femme. eo amin'ny mpivady Pour un petit rien, voilà, un brindis et il y a un feu qui s'allume. hoe misy zavatra mitranga kely a dia misy afo mirehatra eo Est-ce que nous savons nous humilier pour demander pardon? fa tsika ve mahay manetry tena dia mangataka famelana Ou est-ce que lorsqu'on nous demande pardon, dia rehefa angatana famelana ihany koa ve itsika est-ce que nous disons, ok, d'accord, c'est passé, j'ai pardonné. dia miteny isika hoe ye ok ary Ou bien on dit- efa lasa zany hoe mamela Oui, je pardonne, mais pour toi, c'est toujours la même chose. Hein? fa tsy hoe va mamela fa ianao tena ohatr'izany C'est foana toujours comme ça. ohatr'izany foana Hein? Admettons que le Seigneur nous pardonne et nous dise la même chose. Oui, je pardonne, mais toi, tena Comment ndao on serait eritreritra alors? hoe ny tompo a mamela antsika fa zay ny tenen'ny tompo amintsika hoe ianao koa tena zany foana ianao frères et sœurs, raha lasana bavy a reconnaissons que nous sommes faibles. andao itsika anaiko hoe malemy itsika C'est pas facile de pardonner. ary tsy mora le mamela Mais ce qui est sûr, fa ny azo antoka si nous demandons de l'aide au Seigneur, hoe raha mangataka fanampiana amin'ny tompo itsika il nous fera part de sa grâce. dia omeny atsika anana anjara amin'ny fahasoavana itsika S'il voit l'état de notre cœur raha mahita amin'ny fotsika qui izy veut pardonner, ny toe-potsika zay te hamela si nous reconnaissons cela auprès du Seigneur, ary raha manaiky an'izany itsika eo Seigneur, tompo je veux pardonner, mais j'arrive pas. hoe tompo te hamela fa tsy vitako le izy Aide-moi, Seigneur. apio a tompo Si nous sommes sincères, ary raha tsotra itsika il nous accordera sa grâce dia omeny atsika amin'ny fahasoavany et nous saurons pardonner. dia ho voavela itsika Amen. amen Mes frères, rahalahy le pardon est une chose très importante pour nous les enfants de Dieu. ny famelan-keloka dia tena zava-dehibe ho atsika zanak'andriamanitra Absolument important pour toi et moi. ary tena hoe zava-dehibe ho ahy any soanao Nous devons pardonner. mila mamela heloka isika Nous devons nous pardonner les uns les autres. ary mila mifamela isika Autrement, fa raha tsy zany a nous serons des religieux. dia ho tonga mpanao fombafomba isika
Je disais tout à l'heure Ary nresako teo a que le manque de pardon peut nous empêcher d'avancer. hoe ny tsy fisian'ny famelan-keloka dia mety hanakana antsika tsy handroso. Le manque de pardon Ny tsy fisian'ny peut nous famelan-keloka empêcher de grandir dia mety hanakana antsika tsy hitombo parce que c'est un fardeau. satria tena vesatra izany. On peut passer des années et des années à l'église Afaka hoe tena efa aman-taona maro tsika ny tao am-piangonana et continuer à se plaindre. dia nefa ny mbola mitohy a mitaraina foana. Combien de chrétiens se plaignent de se sentir secs? Tena hoe betsaka ny kristiana hoe mitaraina hoe tena maina izy ireo, On se sent sec. hoe maina. Ça ne vous est jamais arrivé Mbola tsy tonga taminareo ve de zany vous sentir sec? hoe mahatsapa tena ohatrany hoe Soyons maina? sincères. Andaontsika ho tsotra e, Hein? Soyons sincères. andaontsika ho tsotra. Vous ne vous êtes jamais senti sec? Tena mbola tsy natsiaro tena hoe maina mihitsy ve nareo? C'est une période qu'on peut passer. Hein? Tena hoe mety andalovana zany a. Lisons encore un autre passage dans la parole de Dieu. Andaontsika toy amaky ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Voyons un passage dans Ézéchiel chapitre 37. Andaontsika amaky ao amin'ny Ezekiela toko fafito amby telopolo. Alors, on va lire à partir du premier verset. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta par son esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fait passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, « Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre ?» Je répondis, « Seigneur, Éternel, tu le sais. » Il me dit, « Prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. » Jusqu'au verset 5. Ezekiela toko fafito amby telopolo manomboka amin'ny andinin'ny voalohany. Tao amiko ny tanan'i Jehovah ary ny fanahy no nitondran'i Jehovah nivoaka dia napetrany teo amin'ny loha safiny taolanao ary nitondra nandehandeha teny amin'ireo izy ary indreo betsaka dia betsaka teny amin'ny loha say ireo ary indreo maina dia maina ireo. Ary hoy Jehovah tamiko, ry zanak'olona, moa mety ho velona ihany va ireto taolana ireto? Ary hoy izao, Jehovah Tompo, ianao no malala. Dia hoy indray izy tamiko, maminany amin'ireto taolana ireto ka ataovy aminy hoe, ry taola maina, mianono tenin'i Jehovah. Izao lazain'i Jehovah Tompo amin'ireto taolana ireto, indro asiako fofinainy anareo ka ho velona. Verset 6. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardai, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Andiny fahenina, ary asiako ozatra anareo ka hampaniriako nofo, ary hosaronako hoditra anareo, ary asiako fofinaina anareo ka ho velona, ka ho dia ho fantatrareo fa izaon Jehovah. Dia naminany ao araka izay efa nandidiny ahy, ary noho ny efa naminany ao dia injany nisy feo, ary indreo nihetsiketsika sady nifanantona ny taolany, samy nanantona ny taolana namany avy. Ary hitako fa indro naniry ny ozatra sy ny nofo ary nisarona hoditra izy, nefa tsy mbola nisy fofinaina tao aminy. Verset 9. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'Esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse.
eo amin'ny diny fasivy dia hoy izy tamiko maminany amin'ny fofonaina eny maminany ry zanak'olony ka ataovy amin'ny fofonaina hoe izao ny lazain'i Jehovah tompo manatona avy amin'ny rivotra efatra ry fofonaina ka tsotsofo ireo vavony ireo mba ho velona izy dia naminany arak'izay fanandidiny ahy aho ka dia nidiran'ny fofonaina ireo ka velona dia nijoro tamin'ny tongony izy marobe dia marobe tokoa. Écoutez bien, Enoy tsara à partir du verset 11. Et il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez et je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Eno tsara manomboka amin'ny andiny faraka amby folo dia hoy izy tamiko ry zanak'olona ireto taolana ireto dia taranak'Israely rehetra indreo izy manao hoe maina ny taolanay levona ny fanantenanay fongotra izahay koa maminany ka ataovy aminy hoe izao ny lazain'i Jehovah tompo indro ry oloko izao no hanokatra amin'ny fahasanareo ary ampiakariko avy amin'ny fahasanareo ianareo ka hoentiko amin'ny tanin'ny Israely ka dia ho fantatrareo fa izao ny Jehovah raha manokatra ny fahasanareo aho ry oloko ka hampiakatra anareo hiala amin'ny fahasanareo ary ataoko ao anatinareo ny fanahiko dia ho velona ianareo ary amponeniko any amin'ny taninareo ianareo ka dia ho fantatrareo fa izao Jehovah no efa niteny sady natateraka izany ho Jehovah. Je ne sais pas comment le Seigneur voit son Église aujourd'hui, tsy haiko hoe ohatrany ahoana fahitan'ny tompon'ny fiangonana ankehitriny mais au temps d'Ézéchiel, fa tamin'ny andron'i Ezekiela quand il regardait la maison d'Israël, rehefa nijery ny tranon'Israely izy ça ressemblait à des ossements desséchés. dia tahaka ny taola maina no nahitany azy. Combien de chrétiens se sentent complètement vides? Ary tena hoe firifiry ny kristiana izay mahatsapa tena hoe tsisy ninina. Combien de chrétiens se sentent secs? Firifiry ny kristiana izay mahatsapa fahamainana. Pourquoi? Satria maninona? Mais Dieu a donné vie à ces ossements. Fa Andriamanitra dia nanome fofonaina andreo taolandreo. Lorsqu'il a envoyé son serviteur, Rehefa nandefa ny mpanompony izy il lui a demandé de prophétiser. dia niteny tamin'ny mpanompony izy mba aminangy. Et à chaque fois que le prophète prophétisait, Ary isaky ny maminany ilay mpaminany il se passait quelque chose. dia misy zavatra mitranga. Les ossements commençaient à se retrouver. Dia nanomboka mifanantona ilay taolana Il y a eu des nerfs qui ont poussé. dia nisy ozatra naniry Il y a des muscles. nisy À ozatra chaque fois qu'il prophétisait. ary isaky ny maminany izy. Prophétiser, ça veut dire quoi? Ary inona natao hoe maminany moa? Prophétiser, ça veut dire apporter la parole de Dieu. Maminany dia midika hoe mitondra ny tenin'Andriamanitra. Certains prophétisent dans les poches des uns et des autres. Misy ny sasany maminany ny any am-paosiny hafa. Prophétiser, Fa ny atao hoe c'est maminany apporter un message venant de Dieu dia mitondra hafatra avy amin'Andriamanitra pour le peuple de Dieu. ho an'ny vahoaka an'Andriamanitra. Amen. Amen. À chaque fois que nous recevons la parole de Dieu, Dia isaky ny mandray tenin'Andriamanitra isika Jésus a dit, Jesosy dia les niteny paroles que je vous donne hoe ny teny izay omeko anareo sont esprit et vie. dia fiainana fanahy sy fiainana. Donc si nous nous sentons complètement secs, si nous nous sentons complètement secs Fa raha ohatra tsika tena mahatsapa tena hoe et que maina nous avons besoin de recevoir la vie, dia mila mandray ny fiainana nous avons besoin d'écouter l'évangile. dia mila mihaino filazantsara zany isika. Amen. Amen. Nous avons besoin de recevoir la parole de Dieu. Mila mandray tsika ny tenin'Andriamanitra. L'évangile peut nous encourager, Ny filazantsara dia afaka mampahery atsika. mais l'évangile peut aussi nous reprendre. Fa ny filazantsara koa dia afaka manitsy atsika. L'évangile mananatra peut nous atsika. montrer le plan et la volonté du Seigneur. Ary ny filazantsara dia afaka maneho atsika ny drafitra Et sy aujourd'hui, sitrapon'Andriamanitra.
Ary Le Seigneur veut nous dire dia te hiteny amintsika ny tompo combien il est important pour nous de pardonner, hoe tena zava-dehibe amintsika ny mamely de vivre le pardon. ny miaina an'izany Parce que si famelakely nous n'écoutons pas cette prophétie, fa raha tsy mihaino an'izany faminaniana izany c'est-à-dire isika si nous n'écoutons pas la parole de Dieu izany hoe tsy mihaino ny et que ten'andriamanitra nous ne la isika mettons pas en pratique, dia tsy manao izany isika il y a quelque chose qui ne va pas en nous. dia misy zavatra tsy mety zany any anatsika any Il y a un blocage en nous. misy sakana any anatsika Parce que le manque de pardon satria ny tsy fisian'ny va nous famelana voler la paix. dia aka ny fiadanana Ça va nous voler la joie. angalatra ny On fifaliana peut avoir un semblant de joie avec certaines personnes, mety hoe anana fifaliana atsika amin'olona mais sasany avec d'autres personnes à qui on a quelque chose. fa amin'ny contre olona eux. sasany azy ananantsika alahelo a Quand nous les voyons, rehefa mahita azy ireo nous itsika manquons de paix et de joie. dia tsy misy a fifaliana sy fiadanana ao anatsika Il y a un manque à l'intérieur. ary misy tsy fahampiana On ao devient anatsika sec. lasa maina isika Mais le Seigneur veut nous donner la vie. fa ny tompony efa te ame atsika Et fiainana comment il nous donne la vie? dia ahoana ny anomezany C'est au fiainana travers de sa parole. amin'ny alalan'ny teniny Amen. amen Parce que sa parole est esprit et vie. satria ny teniny a dia fanasy fiainana Nous avons la sainte doctrine tous les mercredis après-midi. tsika manana ny fampianarana tsy misy clema isaky ny alarobia tolakandro Nous avons besoin de nous attacher à ces enseignements dia mila mifamatotra amin'ireny fampianarana ireny itsika pour pouvoir grandir, mba ahafahantsika mitombo pour ne pas rester des religieux, mba tsy hijanona anaty fombafomba fotsiny des itsika chrétiens du dimanche. hoe kristianina isaky ny alahady Amen. amen Bon, si vous ne dites pas Amen, moi je dis Amen. eny raha tsy manao amen nareo a za miteny amen na Amen. amen Je sais que ce n'est pas facile de pardonner. ary fantatra hoe tena tsy mora le mamela heloka Mais le Seigneur ne nous a-t-il pas dit que si quelqu'un veut le suivre, il doit renoncer à lui-même et se charger de sa croix? fa ny tombo ve tsy niteny tamintsika hoe raha misy ta hanaraka azy a dia hitondra ny azy fijaliana ka hanaraka azy C'est une croix tena hoe azo que fijaliana nous avons zany besoin de porter. izay mila hoentintsika Parfois, elle peut paraître lourde. tena hoe mety hoe mavesatra be le Vous izy savez, Jésus, quand il a porté sa croix, ça a été très lourd, hein? tanao raha jesosy rehefa nitondra ny azy fijaliana izy a dia tena navesatra le izy Au point qu'on a appelé même Simon de Cyrène pour l'aider à la porter. dia tsy maintsy niantso an'le lehilahy anankiray atao hoe simona hoe hanampy azy hitondra an'le izy La croix peut être très lourde pour nous. fa ny azo fijaliana dia tena mety hoe mavesatra ao atsika Quand la croix est très lourde pour nous, fa rehefa mavesatra ao atsika le azo nous fijaliana pouvons nous adresser aux frères. dia afaka miresaka amin'ny rahalahy itsika Les anciens sont là, ny loholona dia eo a ils peuvent nous aider dia afaka manampy atsika dans toute situation. amin'ny zava-mitranga rehetra Et vous n'avez pas besoin d'apporter une enveloppe pour venir voir un ancien. dia tsy mila mitondra valomponareo a raha anantona ije anontany an'le loholona Amen. amen Venez, nous allons prier ensemble. manatona fa hiaraka hivavaka isika Amen. amen Amen. amen Ne gardez pas un fardeau. ary aza miazona vesatra C'est lourd les fardeaux. tena mavesatra reny vesatra ireny Le Seigneur nous demande de nous approcher de lui fa ny tompo a dia miantso antsika mba hanantona azy parce qu'il veut prendre notre fardeau. satria izy any te haka an'le vesatra eo Il veut nous amintsika donner la vie. te ame fiainana ao atsika Il veut izy donner la vie à ces ossements desséchés, ary te ame aina andreo taolana izay efa maindreo izy à notre vie chrétienne qui n'a pas de sens. amin'ny fiainantsika kristiana izay ohatrany hoe efa tsy misy dikany io Il veut redonner vie te ame fiainana à izy travers l'évangile, amin'ny alalan'ny filazantsara à travers la sainte doctrine amin'ny alalan'ny fampianarana tsy misy que nous kilemy recevons tous les mercredis. izay raisitsika isaky ny larobia tolakandro Amen. amen Laissons le Seigneur nous libérer tena hoe avelon'ny tompo a hanafaka atsika de tout ce qui nous accable. izay a mamatotra atsika rehetra Amen. amen Ne disons pas que c'est difficile.
Andaontsika tsy teny hoe tena sarotra le C'est izy. vrai, c'est difficile. Tena marina hoe sarotra le izy a. Mais nous avons besoin de nous décharger sur lui. Fa tena mila tsika mamosotra an'izany a eo aminy. Le pardon. Ny famelan-keloka C'est la chose la plus importante pour toi et moi en tant qu'enfant de Dieu. tena hoe zava-dehibe a ho ay sy ho anao a mahazanak'Andriamanitra atsika. Nous avons besoin de pardonner chaque jour. Ary tena mila mamela heloka isika isan'andro. Pardonner égale oublier. Ary ny mamela dia midika hoe manadino. Ce n'est pas faire semblant d'oublier, hein, Tsy koa hoe manao hoe modimodo hoe manadino a, mais oublier. fa manadino. Si tu ne peux pas oublier, Ary raha tsy afaka manadino ianao a, il vaut mieux parler. dia aleo miresaka. Parce que les choses qui sont gardées dans le cœur Satria zavatra izay tazoma ao anaty et qu'on n'a fo pas le courage de parler, izay tsy ananantsika fahasahina no miresaka azy, ça va rester là dia hijanonao zany a, et on n'oublie pas. dia tsy ho adinontsika. Mais quand on parle Fa rehefa mifampiresaka avec la personne concernée, amin'ilay olona izay voakasika izany, tout devient clair, dia mazava ny on zavatra apporte rehetra, tout dans la lumière, ho entina eo amin'ny mazava ny dans zavatra la rehetra, grâce, amin'ny fahasoavana, dans l'amour, amin'ny et fitiavana, on se pardonne. dia mifamela, On oublie. dia adino. Amen. Amen. Nous voulons avancer. Dia androzy ve isika? Amen. Amen. Je vois des rires et des sourires. Mahita tsika a, Nous voulons avancer ensemble. dia androzy araka ve isika? Amen. Amen. Alors sachant que le pardon est une chose très importante. Dia ndao ho tsapantsika hoe tena zava-dehibe a ny famelan-keloka. C'est inévitable Ary tsy azo tsika dans hidivirana la le vie de izy l'Église, ao amin'ny fiainan'ny fiangonana, le pardon. famelan-keloka. Amen. Amen. C'est parce que nous sommes pardonnés Satria tsika voavela que nous sommes devenus des enfants de Dieu. dia tonga zanak'Andriamanitra Et isika. pour cela, Dia noho izany a, nous avons besoin dia mila ihany de koa nous isika pardonner les uns les autres. hifamela ny tsirairay avy amintsika. Amen. Amen. Nous allons nous lever. Ataontsika hiaritsangana. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Misaotra Tompo. Merci Jésus. Misaotra Jesosy. Le Seigneur ne condamne personne. Tompo a dia tsy manameloka naizana izy, Il n'accuse personne. tsy manameloka an'izana izy. Il nous connaît, il te connaît. Fantany a, fantantsika. Fantany ianao, Il connaît nos faiblesses. fantanao fahalementsika. Et nous avons besoin d'être sincères et vrais devant lui. Fa mila tsotra sy marintsika eo anatrehany. La parole de Dieu nous dit, Ary ny ten'Andriamanitra dia milaza amintsika si nous confessons nos péchés, hoe raha miaiky ny fahotantsika isika, il est fidèle et juste pour nous les pardonner dia mahitsy sy marina izy a, et pour nous matoky sy purifier marina de izy toute a, iniquité. mba hanadio antsika amin'ny helokontsika rehetra. Le Seigneur nous accorde la grâce aujourd'hui Ary ny Tompo dia manome antsika fahasoavana androany, d'apporter notre cœur, hitondra amin'ny fontsika nos rancunes, nos rancœurs, ny ny alahelo any notre anatsika, amertume ny fangidinany anatsika au pied de la croix. eo amin'ny tongotry ny azo fizaliana.
moment de résister. Ary tsy fotoana tsony zao Car la hanoherantsika Bible nous dit, satria ny baiboly dia miteny amintsika hoe aujourd'hui, si tu as entendu sa voix, hoe androany raha maheno feony n'endurcis ianao pas ton cœur. dia aza manamafy ny fonao. Car le Seigneur a dit, je ne remettrai point dehors celui qui vient à moi. Satria ny tompo dia laza hoe tsy mba ho ataoko any ivelany zay Le Seigneur manatona nous appelle. fa miantso antsika ny tompo Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, hoe manantona aho anareo zay miasa car je fatrany sy vous donnerai du mavesatretana repos. fa izaho no ome anareo fitsarana. Il veut prendre ton joug, Ary te handray ny zioganao izy ton fardeau, ny vesatra ao ce que aminao tu n'arrives pas à pardonner, izay tsy vitanao mamely ce que tu n'arrives pas à relâcher. izay tsy vitanao mamotsitra azy Il veut le prendre dia tia noraisina zany et te donner son joug qui est léger. dia ame any ziogany zay Alors mahevanao n'endurcis pas izy ton cœur. fa aza manamafy ny fonao Le Seigneur est là pour toi et pour moi. fa eto ny tompo aiso anao. Alléluia, Seigneur Jésus. Seigneur, nous avons besoin de toi, Seigneur. Tompo tena mila anao izahay. Nous avons besoin d'une intervention divine, Seigneur. Ary tena mila ny fidiranao antsihatra Purifie nos faridatra cœurs, izahay. Seigneur. Diovy ny fonay Et tompo donne-nous à pardonner comme tu nous as pardonné, Seigneur. ampianaro anay mba amela heloka tahaka Enlève namelanao toute heloka notion tompo. d'hypocrisie dans ton église, Seigneur. esory ny fiantsarambela-tsy rehetra amin'ny Purifie-nous, fiangonanao. Seigneur. Oh, Diovy alléluia. izahay tompo. Merci, Jésus. Misaotra Jesosy. Merci, Seigneur. Misaotra tompo. Merci, Seigneur. Misaotra tompo. Merci, Seigneur. Sifana kanifasua fana awendwa tupo fantachu fani faleme twambiku euresinu elinifityafana tazunya venunifitya fana etua wewe
tsy manala ny Seigneur est là pour nous guérir. fa eto ny tompo anasitrana Le antsika Seigneur est là pour nous pardonner. eto ny tompo amela ny Le Seigneur est là pour nous aider. eto ny tompo anampy atsika Déchirons notre cœur andao isika anatritra devant le Seigneur. eo anatrehany Ouvrons notre bouche sokafo et vavantsika confessons nos péchés. andao Reconnaissons iafatsika notre faiblesse andao isika et demandons le soutien du Seigneur. Que le Seigneur vienne te soutenir pour pardonner. Alléluia, merci Jésus. Merci Seigneur parce que tu es là. Pour nous changer, nous transformer. Pour nous donner la grâce de pardonner. Comme toi tu nous as pardonné Seigneur. Merci Jésus. De travailler dans notre cœur. Merci pour l'œuvre de ton esprit Seigneur. Au milieu de ton peuple. Merci Jésus. Merci Seigneur. Nous te bénissons Jésus. Prends la place qui t'est due Seigneur. Dans ton église. Dans notre cœur Jésus. Oh Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Anatin'izany toepo izany no ndeha anatonantsika ny latabatry ny tompo amin'ity maraina ity. Alléluia. Saotra Jesosy. Lasana bavy mivelatra ao antsika indray ny latabatry ny tompo amin'ity maraina ity ary tsy fahazarana zany fa mino hoe nandray ny tenin'Andriamanitra isika androany ary ny teny tamintsika ny tompo efa hatramin'ny maraina hatramin'izao dia mbola miteny amintsika ny tompo ary mahalona antsika ilay tenan'i Kristy izay ilay mofo izay tandindro ilay tenan'i Kristy izay nivaky vakina ary Jesosy tsy matimaty foana teo amin'ny hazo fijaliana fa nisy vidiny nalohany teo ary ho asy anao zany. Matotsika eto androany dia noho izay sorona nataon'i Jesosy zany ary zany ary ny rahan'i Jesosy koa dia mbola miteny hatrany hatramin'izao vanim-potoana izao dia miantso antsika ny tompo androany nyandray ny teny isika ary raha nandefa ny teny ny Andriamanitra dia tsy nandefa an'izany fotsiny tompo mino fa tsika tsiraray avy dia voakasika zany teny zany satria eo andala mpiazakazana isika ary ao anatin'izany fiazakazana zany dia mila miala ireo vesatra rehetrarehetra tena mila miala ny zavatra manavesatra atsika dia misoratra ao atsika ny latabatry ny tompo amin'ity maraina ity ho atsika izay ao anatsika ao matsapa hoe eo anatrehan'ny tompo Andriamanitra tsy mitsara Andriamanitra tsy tena hoe tsy mitsara atsika ny tompo fa tena mila toepo ny tompo ary toepo mahitsy madio ao anatrehany ary tsy tamin'ity androany atsika ny omana hoe dia andray fanasan'ny tompo fa efa tamin'ity inerinandro iny efa tao anatsika tao efa tena mahitsy ao anatrehan'Andriamanitra tsy zavatra miafina ao anatrehan'Andriamanitra raha lasy anabavy samy mandinika ny tenako zao sy anao samy matsapa ny tena tsika tsiraray avy satria zao fotoana zao tsy fotoana fomba na fiangonana fotsiny fa tena te hitany fanahintsika Andriamanitra tia mpikambana antsika trano ny tompo amin'ilay fahafatesany dia ndao tena andray an'izany isika ao anatina fo madio ao anatina toe-panahy izay araka an'Andriamanitra tsy mitady fahatanterahana ny tompo kanefa ndoantsika tena isy tahotra ao anatintsika tsiraray avy ao za malala ny fiainako ianao mahafantatra ny aminao fa ndao tena andray an'izany tsika raha lasy anabavy ao anatin'ny tahotra an'Andriamanitra. Halleluja. Karaha vonintsika androany
tiavaka mandroso a mandray ny kapoaka sy ny mofo amin'ny tsy maraina atsy. Alleluia. Mura ni makatu Manefeni se chapu Mandani tenaku Mura ni maladi Lanzani ospitali na Kristi Manukwa no tesosi Tenha pifalia Luftu mangaia Azevana nifana Nifana masina te Ankuru tenare Tenimana fane gente Io mankasitraka feno anao izay ny fahasoavana izay mbola omena ho anay indray androany ahafahanay tena miray aminao amin'ny alalan'izao mofo izao Andriamanitra ray izay tena mitaona anay foana ianao marina tokoa tompo hoe betsaka ny zavatra atrehanay betsaka ny zavatra iainanay faire face amina zavatra betsaka izay amin'izao fiarahana aminao izao kanefa tompo amin'ity fotoanandroany ity dia mbola omenao toana hoe fahasoavana lehibe izay afaka mikambana miray amin'ilay fahafatesanao ahafahanay tokoa Andriamanitra ray tena mandany aminay
mitondra ny azo fijalianay hatrany satria ianao Jesosy dia nanao ohatra lehibe ny nataonao ako tianao hibanjina an'izany hatrany izay Jesosy ka amin'ity fotoanandroany ity Tompo mbola omenao an'izany fahasoavany izany izahay Tompo tsy hoe hinana mofo fotsiny izay androany fa tandindony izao mofo izao fa Tompo ho any amin'ny fanahy dia aoka tena ho ampiraisinao tanteraka amin'izany zay Jesosy eo ny fakam-panahy eo ny zavatra maso samihafa zay lalovanay tsiraray avy atrehanay tsiraray avy Tompo raha hinana ny mofo zay androany lay tandindon'ilay tenanao ny vaky vatsina dia Tompo aoka tena misy fiainanao Andriamanitra ray dia mba tena ho fatiny aminay hatrany zay Jesosy Alleluia. Samy hinana ny mofontsika amin'izao fotoana izao dia samy misaotra ny Tompo any anatintsika tsiraray avy raha eo mankasitraka ny amin'ny kapoka ilay tandindon'ilay ranao izay nalatsaka ao Tompo tsy sotro an'izany amin'ny fahazarany izay androany misy tahotra ty anatinay ty Tompo hatry fantatra fa tena hoe nandatsaka ny ranao ianao ho fanadiovana anay ary ataonay zao fantsiarovana tokoa Tompo tsy fahatsiarovana fotsiny ihany Jesosy fa tena fanay tena mbola ho tafaray misy kokoa hatrany aminao na mafy ao anatiny mety fahafatesany zany satria araky ny tenin'ny Paoly hoe maty isan'andro izay rozy izy mba afahan'le fiainan'i Kristy tena mivoaka ty anatinay. Alleluia. Samy misotro ny kapoka isika androany dia tsotra ny Tompo any anatintsika